Zafindrasoa Elisoa Mirella no voavidy misy mamao Madagasikara 3 sy 2 reny mpianakaviana mananjanaka 3 dokotera no asany. Misy olo tena nifaritra tsy matsinanana izy nandritra ity fifaninana ity. Ny sabotsy 3 jona teo no notanterahana teny amin'ny résidence Andrinina Ivato nidingana famaranana. Miisa 7 ireo tafakatra niatrika izany izay nahitana ny sokajy rehetra. Zafindrasoa Elisoa Mirella misy mamao mpandrajara misy mamao Madagasikara larana faefatra misy olo tena faritra tsy matsinanana. Ny antony tena nandraisako anjara dia ho fampiroboroboana ny vehivavy sy ny reny indrindra amin'ny mahampitsabo azy atako zavatra be dia be amin'ny fahoriana zakain'ny reny sy ny vehivavy dia maniry koa ny ampivelatra ireo tanora satria tsy mandeha ho azy araka ny teniko hatramin'izay ny mareny fa mila fiomanana sy fiatrehana adidy be dia be zany. Tetikasa manana be dia be fa ny tena akaiky sy efa ataoko amin'izao fotoana izao dia ny fanefena sy ny famerenana ny maha izy azy ny tsirairay izany hoe resaka personnalité satria misy araka ny projet miprésenteko tamin'ity misy mamanty ny antsoina hoe personnalité précaire izany hoe le olona marefo be ny maha izy azy reny olona reny ny akamaroantsika malagasy dia tsy manana ny maha izy azy mora arirariran'ny olona mora ahodikodin'ny olona safidy satria tsy fantatra marina hoe iza dia inona ny tena tiako. Izay zany ny tanjoko amin'izao dia hoe hanampy ao anatin'ny développement personnel ny tsirairay. Ny taona 20 sy 2 no nitsangana ny misy mamao Madagasikara ka ny mamao Anta Garçon no nanangana izany. Isan'ny soatoavin'ny misy mamao Madagasikara ny hanosika an'ireny ho sahitsoro ahiatrika fiainana amin'ny mahareny azy ary fampizaratra kefa sy ifanampy ahatonga azy ireo riarian'ny ankohonany. Tsy mifidy sarangan'olona ny fifaninanana satria misy ny olon-tsotra, misy ny manana fahasembanana, ao ihany koa ny fohy, ny mahi, ny botabota, ny manambady, ny tokantena ary ny madivady. Tena ny vakina karatra avy any Antsirabe mandray anjara amin'ny misy mamao Madagasikara anehoako fakasitrahana noho ny mahareny ary ijoroako vavolombelona fa eny anivon'ny fiarahamonina dia misy reny manana fahasembanana, mamiratra, manana fikirizana ary mahita fahombiazana amin'ny asa atao. Tsy vezatra ho amin'ny fiarahamonina fa afaka manampy ny hafa ary mandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny firenena. Raha voasoany irina lolona mamsoa no anarako. Manambady, mananjanaka mianada, manana taiza kamboty mirahavavy. Rehefa nandrato fianarana momba ny fitantanana ny tenako dia nanao fifaninanana idirana ho mpiasam-panjakana ary niandraikitra ny asana inspecteur du trésor ankehitriny. Ankoatran'izay nitarika ny fikambanany vehivavy manana fahasembanana ao vakina karatra izay misehatra amin'ny fampiroboroboana ny fiainan'ireo vehivavy manana fahasembanan'ireo. Ny antony nandraisako anjara amin'izao lalao misy mamao Madagasikara izao dia voalohany indrindra hanamarika fisiana aneo fa misy lanja ny fisiko. Ampiseho ihany koa fa tsy vesatry ny fiarahamonina ny vehivavy manana fahasembanana ary hanaporofoka izany ny akanjo rehetra anaovako amin'izao seho lalao misy mamao Madagasikara izao dia izaho daholo nanjaitra sy namorona izany.